vondrona politika mapara dia mandray ho vavolombelona ny vahoaka malagasy manontolo sy ny fianakaviam-be raisam-pirenena manoloana ny tsy nanajana ny lalam-panorenana indrindra ny andininy faefatra amby dimapolo tamin'ny nanendrenan'ny praiminisitra tsy ivona raha teo fa raha ny piasika io andininy faefatra amby dimapolo io dia efa mazava ny voalazan'ny avis numéro 01 zay no amafisy ny décision numéro 04 natao ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tsy azo ivalozany zany fanapahan-kevitra navoaka ny fitsarana avo amin'ny lalam-panorenana zany satria ny andininy faharoapolo amby zato amin'ny lalam-panorenana dia milaza toy izao: les arrêts et décisions relevant de la haute cour constitutionnelle sont motivés, ils ne sont susceptibles d'aucun recours, ils s'imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et juridictionnelles. Arak'izany ny vondrona politika mapara dia manamafy ny tokony anajana toy ny anakandriamaso ny lalam-panorenana.